Eny ary tompoko, araka ny mahalady faefatra ny anio dia tonga eo amin'ny fotoana fiomanan'ny mpandray isika. Koa dia ataotsika mialohan'izany ny hira faha 750 sy 100. Andininy voalohany ihany. Jesu aranunai na Jesu masua drunai saundi funai mi etara namba relumbi sai Savau nisa vutani awapa de ananadi aye anawi aninu umasua drunam. Mbola hivavaka isika, zany tokoa Jesosy, ianao ny loharanonaina, ary ianao no miantso ny mangetaeta hanatona anao, ka omenao loharanonaina ka ho velona amin'izany. Indreto izahay mangetaeta, andre ny teninao izay mofinaina mba vokiso amin'izany izahay. Ka dia aoka ianao no iresaka aminay, ampiomana anay mba haizanay manatona ny latabatra ao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Tsy toriteny faharoa ity ataotsika eto ity, fa araka izay lazaina teo dia fiomanana mba hanomana antsika amin'ny fiatrehana ny fandraisana ny Fanasan'ny Tompo amin'ny alahady zao. Ka ny tenin'Andriamanitra zay ho hanomanana antsika ny amin'izany dia ny Jaona 9. Ny Jaona 9 ka ny 420 hatramin'ny faha 430. Jaona ny 9, ny 420 ka hatramin'ny faha 430 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Koa no nitany vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany, dia niondrana tsambokely izy ka nakany Kapernaomy hitady an Jesosy. Ary rehefa nahita azy teny ampitany ranomasina izy dia hoy izy taminy, Raby oviana ny tonga teto ianao? Jesosy namaly azy hoe, lazaiko marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky. Aza miasa hahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay omeny zanak'olona anareo. Fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Dia hoy ireo taminy, inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izao no asan'Andriamanitra, dia ny hino anareo izay ny rany. Dia hoy ireo taminy, inona ny famantarana ataonao mba ho hitanay ka hinoanay ianao? Inona moa no asa ataonao? Nirazantsika ny hinana ny mana tany anefitra araka ny voasoratra hoe mofo avy tany an-danitra no nomeny azy ho hanina. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko no nanome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary ireo taminy, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izaho no mofinaina, izay manatona ahy tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba ngetaeta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo, fa efa nahita ihany ianareo, nefa tsy mino. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
Araka ny hitantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity, raha vao manomboka isika zany ny amin'ny andinin'ny 420 eo, dia lazain'i Jesosy amin'zareo hoe nitady ahy ianareo, zafady amin'ny andinin'ny 420 eo dia hoy ny voalaza ao, ary no nihitany vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany dia niondrana tsambokely izy ka nakany Kapernaoma hitady an Jesosy. Io ny voalaza eo, hitady an Jesosy. Inona no antony hitadiavan'ny zareo an Jesosy? Dia io no ambarany andinin'ny 13 ka hatramin'ny 12 hoe nihinana ny mofo izy ireo ka voky. Tady an Jesosy izy tsy noho ny famantarana zay nataon Jesosy, hoy Jesosy, ny any amin'ny ambaran'i Jesosy ny amin'ny mahatena fiainana azy, fa nitady an Jesosy izy ireo satria voky, nihinana ny mofo ka voky. Ary tsy tamin'izay ihany no isehoan'ny fitadiavana an Jesosy amin'izany, fa hatramintsika izao miteny izao dia mbola misy ny vavaky ny kibo, ny mpitondra taloha nanao hoe ny politika ny kibo, dia ny politika ny fivavahana kristiana koa indraindray. Ary tamin'ny andron'i Jesosy dia nisy izany ny vavaky ny kibo. Ary ambaran'ny Lotera aza amin'ny hevitry ny ataka fahaefatra ao amin'ny ataka nampianaran'ny Tompo, fa hoy Lotera rehefa milaza azy, mampanahy ahy mafy ny mieritreritra ity ataka ity, satria ny fo sy ny sain'ny kristiana rehefa miteny hoe omeo anay anio ny anna sahaza ao anay, dia miraikitra amin'ny farimbodim-bilany ny fo sy ny sainy ka mandinika ny taipiraka ao anatiny. Maika isika hitady an Jesosy raha misy mahatery antsika. Tena maika mitady an Jesosy, tsy tafajanona any an-danitra izy, fa amin'ireo fanomezana samy hafa izay omeny antsika momba ny fiainana mandrakizay, eny fa na dia ny fotoana ienoantsika ny tenin'Andriamanitra fotsiny azy andrenesantsika. Hoy ny ilazain'ny soratra masina hoe ho avy ny andro, hoy ny Tompo, izay hanirianareo hahita ny anankiray amin'ny androny zanak'olona fa tsy hahita ianareo. Hangetaeta tenin'Andriamanitra, hangetaeta olona hitory ny tenin'Andriamanitra fa tsy hahita izany. Indraindray dia lasa toa zavatra tsy dia mampaninina loatra izany, fa rehefa ny momba ity nofo ity no voadona dia matady an'Andriamanitra, mitady an Jesosy isika. Tsy mahalala misaotra akory anefa indraindray rehefa mahazo valiny, tsy mahalala misaotra akory, fa antony hafa no hitadiavantsika azy. Teanakona izany toetra ratsy izany ao anatin'izany ireto vahoaka izay nihaona tamin'i Jesosy ireto. Ary jereontsika ny teny ataony ery amin'ny andiny 520 eo, rehefa nahitan'i Jesosy teny apita izy ireo, dia hoy izy taminy, raby eo, fanakonan-javatra io. Amin'izao manakaiky ny fifidianana filohan'ny repoblika, dia ireo kandida rehetra dia efa miezaka mitaona olona sy mandresy olona. Ary zavatra mahagaga dia izao, efa tsoin'ny olona président sahady izy na mbola hirotsaka azy, ary dia miedinedina sy falifaly ery, zao président. Ary isika koa dia indraindray manao an Jesosy tahaka izany, ary fampiasa matetika ny anarana hoe Tompo malalo, Ray malalo, Jesosy malalo. Moa tsy izany va? Kanefa moa tena malala ve? Moa tena tia ve? Valian'i Jesosy izany fitenenana izany, ka tenenany hoe mitady ahy ianareo, tsy noho ny nananareo ny mofo ka voky, fa noho ninona? Tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ninona? Nananareo ny mofo ka voky.
ny hinana ka voky. Io le vavaky ny nify sy ny vavaky ny kibo mieritreritra eo amin'ny nify sy mandinika ao amin'ny kibo, fa tsy ao amin'ny fo sy ny saina. Ka tarihin' Jesosy amin'ny fanandramana ny reny vava nefa isika indraindray mba handray ny tena ra-panahy. Ary eo izay no anomezana ity no mena ho anareo ary ity no alatsaka ho anareo ho famelan-keloka. Any aminezany antsika ny tenany sy ny rany mba hieritreritra ny ara-panahy, hieritreritra ny amin'izany. Tsy azo atao anefa ny manao allegorika ity texte ity izay lazaina eto, satria ity dia tsy tahaka ny fanaon'ny mpanao politika. Araka ny lazaiko teo, ny fanaon'ny mpanao politika dia izao: omeko an'ity ianao mba hametrahanao fanontaniana ny amiko. Fa iza moa le nanome ahy an'io? Ary amin'izay dia misy inona ny tohon'izany? Fa ny Tompo rehefa nihevitra ny vahoaka izay nitady azy hatao mpanjaka dia nanazava taminy ka nilaza taminy hoe aza miasa ny hanina izay mety ho levona. Noho izay ny le vavaky ny nify sy ny kibo. Aza miasa ny hanina izay mety ho levona, fa miasa ny hanina izay maharitra mandrakizay. Tsy hafa izany fa Jesosy izay fiainana ho an'izao tontolo izao. Ny hevitra ny vahoaka amin'ity texte ity, nitady an'i Jesosy hataony inona? Hataony mpanjaka. Ka ilay fiheverany an'i Jesosy ho mpanjaka dia tsy ilay mpanjaka izay mitondra azy ho amin'ny fahatanterahana, fa ilay nieritreretiny amin'ilay mety levona ihany, ilay vitandroany izay ihany. Amin'izay dia afaka izay manahira-kevitra azy amin'ny anio. Fa izay kendren'ny Tompo kosa nefa dia ny maharitra mandrakizay. Ary io no lazain'i Jesosy hoe izy ilay nidina avy any an-danitra hanome fiainana ho an'izao tontolo izao. Izy ilay midina avy any an-danitra. Ity no mofo izay midina avy any an-danitra, izay mihinana nofoko sy misotro ny rako, tsy honoana na hangetaheta itsony mandrakizay. Io no tena mofon'Andriamanitra, araka ny voalaza eo amin'ny 9:3. Ry havana, anairana antsika koa izany amin'ny fiomanana amin'ny fandraisana izao. Amin'ny fiomanana amin'ny fandraisana, zava-dehibe ny fanatrehantsika izany. Kanefa aza variana amin'izay tsy maharitra mandrakizay. Aza variana amin'izay tsy maharitra mandrakizay. Ny tsy maharitra mandrakizay dia fombafomba amampanao ilay fanantonana ny latabatra masina, fombafomba mampanao. Tsy mahatsiaro akory fa ny etam-pahotana tsisy fandinihan-tena ny amin'ny fahotana izay mahatafasaraka amin'Andriamanitra. Hoy Lotera rehefa milaza n'izany hoe iza moa ny mendrika andray ny Fanasan'ny Tompo, dia hoy izy amin'ny heviny ny izay mendrika andray ny Fanasan'ny Tompo dia izay mino ny teny hoe ity no alatsaka anareo ary ity no mena ho anareo famelan-keloka. Ary lazainy mialoha izany fa ny fanao ny fomba hafa sy ny fanao fifadiana hafa ivelany dia fanao mety ihany. Fanao ihany zany, mila manana fahadiova-tena ara-nofo koa isika, fa ny tena zava-dehibe tsy izay araka ny nofo fa izay araka ny fanahy. Mino ny famelan-keloka. Mandiny tena, tsy tahaka ny mikofesy amin'ny katolika izany,
lay fandinian-tena ka misy fahotana voatanisa, misy tsy voatanisa, fa isika mandini-tena ka mamantatra ny fahotantsika, inona ny etam-pahotana haterinao amin'i Jesosy mba ho sitraniny ianao. Io no mendrika andray ny fanasan'ny Tompo. Dia manatona amin'ny fifaliana sy fiadanana ary havana hitondra ny etam-pahotanao eo anatrehan'ny Tompo, fa vonina izy hamela ny heloko ao ka hanasitrana anao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sanakary fanahy masina, izay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandraka izay. Amen. Dia ny hira maranantsika azy ny andininy farany amin'ilay hira 7:500 teo. Jesu mofinaina soa mba avokiso izahay. Jesu mofinaina soa mba avokiso izahay. Jesu lalana toko ambatariho izahay. Alfa sy Omega tsara anam-pamonjinay teny.